Andriamatoa filohan'ny pirenenan'ny Frantsay nampita ny fiarabana bonjour ho an'ny filohan'ny fanavoazana tamin'ny alalan'ny ireo iraka nalefany. Tonga teto Madagasikara ny filohan'ny commission des affaires étrangères ny anterimeran'ny pirenena Frantsay ary noraisiny filohan'ny fanavoazana teny amin'ny lapam-panjakana Iavoloha. Nandritra ny fiaonana no nampitany ity diplomate ity ny fiarabana bonjour avy amin'ny filoha Emmanuel Macron ho an'ny filohan'ny fiadidian'ny fanavoazana ny Republikan'ny Madagasikara Andriamatoa Mikael Randrianirina. Ny fahavonona ny hanohana sy hiara-iasa amin'ny fitondrana ankehitriny ihany koa ny fanjakana Frantsay amin'ny sehatra rehetra tsy ankanavaka. Amin'izao fotoana izao dia tsy azo afenina kosa fa betsaka ny tsy faly raha vantany vao mahita ireto Frantsay ireto, betsaka ny tsy faly raha vantany vao milaza an'izany Andriamatoa Emmanuel Macron izany, satria maro amin'ny malagasy ankehitriny no te hiala eo ambany ziogan'ny Frantsay, te hiala tanteraka amin'ny izany Frantsay izany, satria efa betsaka ny fotoana ny rahana ny petsapetra tamin'ny Frantsay nefa tsy hita zay fandrosoana, tsy hita zay fivoarana nisy teto amin'ny firenena. Ny zavatra marina ihany koa amin'izao fotoana izao dia efa betsaka ireo milaza diso fanantenana amin'ny fitondrana ankehitriny satria ny fanaovandrafitra izay nitakina tsy hita soritra. Ny Frantsay kosa etsy ankilany vao miamanakaiky ilay ireny malala mampimenimena ny maro. Ny vaovao malaza ankehitriny ihany koa dia misy olona mikasa hanongana ny fitondrany colonel Randrianirina Mikael eo anelanelany 2024 Novambra ho avy izao. Mipetraka ary ny fanontaniana hoe efa tokony ahongana ve ity colonel Mikael Randrianirina ity sa mbola tsy tokony satria mbola fotoana vitsimonja no nandraisan'ny fahefana. Araka ny voalazan'ny loharanom-baovao moa dia nahazo anio vaovao io ny tale général central intelligence service vao nitendrena ny contrôleur général de police Rufin Tolojara Lebria sy ny police ny BC4 ny Omaly no hamarinina farany izay haingana ny vaovao ka voapirofo tokoa ary nangatahana alalana tamin'ny tonia pampanololalana avy hatrany ny afahana misavan'ny toerana nanomboka tamin'ny 5 ora sasany tolakandro. Rehefa natao moa ny fisavana dia hita tao tokoa ny vola 2 miliara ariary sy basy miisa 5 mbola tazonina tsy ambaratelo ny toerana nahitana izany noho ny fanadihadiana izay mbola mitohy. Nanambara moa ny tali general vaovaony zay isy fa hitafa amin'ny mpanao gazety ny andro anio aorian'ny famindram-pitantanana. Manoloana ny zavanisy sy ny zavanitranga tany amin'ny université ny Diego moa dia namonjy fiodina aloha ny zanaky ny Fagatra Sofia. Nalefa nody ireo mpianatry ny zanaky ny Fagatra Sofia ho fiarovana ny ainy izy ireo manoloana ny toedraha nafana tao antoerana. Ny generaly Lilson René de Roland ilay ministre mpiany Fagatra Sofia no niantoka ny sarandalana izy ireo. Nankasitraka izao fanapahan-kevitra izao ny ray aman-dreniny mpianatra izay efa nitentena mafy torak' izany ihany koa ireo mpianatra izay nitondra teny fisaorana. Fa ny amin'ny resaka fifamoivoizana kosa dia nitrangana lozam-pifamoivoizana izay niteraka fahatapahana tetezana tao Soalazaina distrikany Ambatondrazaka. Tapaka ny tetezamby ambany atsimo ny tanàna ny Soalazaina, commune Soalazaina distrikany Ambatondrazaka. Camion lehibe iray nitondra kakazo nilatsaka tao ny andron'ny zoma 7 Novambra 2024. Marina moa fa tetezana mampitony commune Soalazaina amin'ny commune Tanambao Besakesy Anjorbe io tapaka io raha araka ny voalazan'ny loharanom-baovao. Olona 3 kosa ny tao anatin'ny ilay camion ka ny iray sofera, ny 2 mpanampy ny sofera ka tsy nisy ny naratra izy ireo. Fa ny tany ampasamadinika kosa dia nitrangana lozam-pifamoivoizana izay nafaty olona. Nisehoana lozam-pifamoivoizana teny amin'ny RND sampana mankany amin'ny galois ampasamadinika ny andro omaly maraina. Voalaza fa nisongona sprinter sy camion ity starexa ity ary nifanena tamin'ny camion ka tsy tafajanona ka nivadika. Araka ny loharanom-baovao mikasika an'ity trangana lozam-pifamoivoizana ity moa dia olona 3 ny tao anatiny ka maty teo no eo ny iray, raha teny andalana kosa no maty ny iray. Ilay naratra kosa dia efa nahazo fitsaboana. Nazava sy nahitsy moa ny hafatra izay nambarany faneva ima tao anatin'ny fandaharana Solanga. Mila ovaina ny rafitra ny federation na hoy faneva ima. Mila ovaina ny rafitra ny federation na faefalany andro tanteraka ary mahabe kolokolo hoy Andriantsima faneva ima nandritra ny fandaharana Solanga. Tambazana 70 tapitrisa ariary ny filohan'ny ligue rehefa ifidy ny filohan'ny FMF hoy izy ary mitady hevitra hamerenana ny volany izy rehefa lany. Mahazo $100,000 avy amin'ny CAF ny club champion ary atao izay tsy fanenany CFFA sy Elzeco fa aleo handeha araka ny masport azy ny baolina. Nilaza
ihany koa faneva iman fa tokony FMF no mandohan'ny fandanina amin'ny ireo olona entina miatrika fifaninanana iraisam-pirenena fa manjary mihena ny prize money azon'ny mpilalao. Ireo no isan'ny noresahany ity kapteniny Barea teo aloha ity tao anatin'ny fandaharana Solanga. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany heno hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana no mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iato misesisesy zay fa tsy halavenen'ny resaka ametra veloma izahay veloma vetivety amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.